fa manandrama tsy haiko raha za aloha mbola tompona andraikitra manandrama mandeha amin'ny arabe miaramila mianatra ny ady manana fitaovana aveo no ataonao hoe andao no selaselna mialatsiny ahako général misotro ronono Richard Valman na Richard Bomb tsy ny fitiavanao seza mihitsy no amononao vahoaka ary raha amono vahoaka ianao dia hiady aminay zana bahoaka ianao zay ka tandremo Andry Rajoelina rehefa tsy hay ny mitondra rehefa tsy zaka ny fitondrana miala ary eto dia miteny aminao préfet mba hajanjanony rangaty fandefasana réquisition mitafika ty zahay ny tsy police administrative mitovy aminareo ary ho atsika zana bahoaka tsika ao mitafika dia efa nomeko anareo daholo ny information zay rahala anjaranareo ny sisa mieritreritra vahoaka moa zany eto dia mimpanohitra mirosoa midia anareo fa raha misy mikitika ny ainareo vahoaka fa tsy maintsy hijoro ny zana bahoaka tsy tonga ho azy ny fampirorona sy fampitahorana ny vahoaka malagasy indrindra fa ny avy amin'ny fanohirana izay nataony général Ravalomanana Richard filoana teny miarandoolona tamin'ny 13 janoary 2024 lasa teo fa efa nisy resaka planina maloto nataon'izy ireo tany ambadimbadika tany ary mahafantatra ny fisiny zany i colonel Charles Andrenasoavina raha nanao ampamoaka izandroany 12 janoary 2024 tsy nitazam-potsiny na hoe nangina tsotro zao ny colonel Charles fa tsy maintsy namaly araka ny ampamoaka zay nataony colonel Charles dia nisy fivoriana nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony indrindra fa ireo tompona ndraiky mpanjakana misahana ny tafika zandary sy ny maro hafa hitatazana tao anatin'ity fivoriana ity filohan'ny Rajoelina premier ministre Tsia Christian général Ravalomanana Richard filohan'ny Sénat ministre ny folo alinday général Isaivelo Lala Monja Delphin ministre délégué misahana ny gendarmerie pirenena sy ny maro tsy voatanisa ny votoatin'ny fivoriana izy ireo hoy colonel Charles dia ny amindra ny fitaovana mahery vaika ny tafika any amin'ny gendarmerie tsy fantatra mazava zay tena antony mety fehezana ny herin'ny tafika angamba raha sanatrika misy tsy fitovinkevitra fa izany mahalala araka ny angom-baovao ray dia nanaiky général Isaivelo Lala Monja Delphin ny amindrana ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny tafika any amin'ny gendarmerie hoy colonel Charles Andrenasoavina ny zavatra tena tiako ambary eto androany dia zao nisy fivoriana tany amin'ny présidence tamin'ny 1 ny volana janoary teo dia izy daholo no tonga ny voro tao andriamatoa Andry Rajoelina voalohany indrindra andriamatoa premier ministre Tsia Christian ny président Sénat ny général en retraite Ravalomanana Richard ny MDN ny ministre général de corps d'armée Isaivelo Lala Monja Delphin ny ministre délégué la gendarmerie ary misy quelques officiers hono ny zavatra livriany zareo tao zany dia tahaka zao afindra makany amin'ny gendarmerie daholo hono ny arma lourde ny tafo inona zany ny antony inona zany ny antony amindranan'izay arma lourde zay misy fanahina ho any zana bahoaka ve tsoroko eto fa zahay mitafika ho dia zana bahoaka ary zahay dia nitezana hoe avy amin'ny vahoaka ary tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka nanaiky ny général de corps d'armée Isaivelo Lala Monja Delphin araka ny fahinoko azy nanaiky fa andefan'io arma lourde io mazava dia mazava ny tetika homanin'izy ireo hoy colonel Charles Andrenasoavina dia ny amon'olona amon'ny vahoaka ary miantsy guerre civile araka izany tompona ndraikitra amin'izany zato isanjato ny ministre ny filohalinda général Monja Lala Delphin hoy colonel Charles eto dia misintona lakilosy ho an'ny tafika rehetra indrindra fa ireo tia tanindrazana mba hitsangana hiaro ny tanindrazana sy ny vahoaka ao aminy hoy colonel Charles Andrenasoavina dia fa heninareo zay rahalahy hamon'olo zareo hamon'olo dia fa raisinareo raiso sahady disposition-nareo fa hamon'olo zareo reo tsy azo ekena ny tahaka zany ahoana ny tadiavinao hamon'olona fotsy dia tadiavinao isy guerre civile zany io tompona ndraikitra avy hatrany mihitsy ianao général Lala Isaivelo Monja Delphin ianao manaiko tsy fantotry nanony fatahoranao fotsiny na ny fisolelano za aloha dia fa manao antsoava amin'zalahy zay mitovy hevitra amiko ho anareo sous-officier indrindra anareo le sous-officier niaraka tamiko tamin'ny 2009 ny atsika rahalahy dia no antanindrazana ihany tsisy akoatran'izay fitiavan'zalahy reo seza fisolelany zareo fitiavan'zareo 4-4
izany ve no amonona mpiray tanindrazana sanatriny zay de fa atsipiko zay teny zay andraisanareo anjara zay tandrify anareo rehetrarehetra fa tsy azo kena ny zavatra tahaka zany ho an'ny tanindrazana fa tsy no an'ny olombitsy zay mitondra fa inona moa ny arovana ny olombitsy ny tanindrazana zany nge de ny io tany io miampy ny vahoaka zay ao aminy eo zay no tsony hoe tanindrazana fanampy izay nanome valin-kafatra ho an'ny jeneraly Ravalomanana no tsy peny mazava tsara fa jeneraly misotro ronono i jeneraly Richard Ravalomanana hoy colonel Charles tsy maintsy novaliany ny resaka fampiororona ny hoe ny vahoaka tsy maharisy ny tafika mitana fitaovam-piadiana eto dia mitodika amin'ny jeneraly misotro ronono jeneraly Ravalomanana i colonel Charles ny tafika ho izy tsy maintsy mijoro miaro ny vahoaka sy ny fananany ary tsy anaiky na oviana ampiadiana amin'ny vahoaka satria zana-bahoaka ny tafika eto dia mamalany Andriamatoa jeneraly misotro ronono Richard Ravalomanana na Richard Bombe zana-bahoaka zahay zana-bahoaka ka magagana mihitsy ny teneninao hoe vahoaka tsy maresy miaramila zahay nefa zana-bahoaka zahay zany dia hamono ny ray aman-drenina ireo tsy maintsy miaro ny ray aman-drenina ireo zahay tahaka an'izay no nanaovako tamin'ny 2009 tsy manaiky satria za dia zana-bahoaka tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka ka raha misy ny famonona ny ray aman-dreniko tsy manaiky tsy maintsy miaro ny ray aman-dreniko za zanaka ny vahoaka ary de eto koa dia anaovako antso amintsika zana-bahoaka rahalahy zana-bahoaka tsika aoka tsy ampiasain'olona tahaka zany fanampy izay nampafantatra ny jeneraly misotro ronono jeneraly Ravalomanana Richard ny tena toetsaina sy eritsaina ny tafika malagasy i colonel Charles no raisiny ohatra tamin'izany ny tranga tamin'ny 9 ny teny izay nataon'ny colonel anankiray tamin'izany fotoana izany hoe tsy fanarana ny fandripahana ny vahoaka fa tsy maintsy mitsangana ny tafika hiaro ny vahoaka sy ny fananany tsonoko aminao général Bombe membre ny centre opérationnel za tamin'ny 2009 taondoalo nisy officier 10 laha teo angamba zay tao rehefa nahitan'iny fihetsiketsena teny Nalakely dia tahaka an'izao mihitsy le resaky le colonel tao zay anisan'ny lehibe ny tao fa tsy izy tsy chef centre opérationnel izy zao ny resana ampabe-maso aminay eo de kosa izy tsy fanarahana ty randripaka vahoaka eto tena mba marina mafy fa tsisy fanaraka amin'ity mihitsy tsoroko aminao général Bombe fa zany nge ny esprit-nay zana-bahoaka ka aza ampiadinao amin'io vahoaka io mihitsy zay zana-bahoaka zahay zana-bahoaka dia natao hiaro vahoaka fa tsy natao hiaro anareo mpitondra vitsy zahay dia zana-bahoaka colonel ho an'ny teny an'izay tao aminay to rehefa tonga ny 7 février zay mijery télé aminy raikitra le tifitify teny Ambotsorotra nandeha direct tamin'ny TV Plus lasa amin'izay taizy lasa ny tetika tany amin'ny Kapisat tany amin'ny première test taizy ty tato Ambohida ariva ny andro alina amin'izay ny andro namory ny zalazy voavoroko tao Andohalo tao satria moa tsy jeneraly Ravalomanana irery ihany no nampiororo sy nampitahotra ny vahoaka dia tsy maintsy nandefa afatra mivantana ho an'ny jeneraly Angelo préfecture n'Antananarivo izay mampiororo ny vahoaka izay mitaky ny rariny sy ny itsiny manoloana ny raharam-pifidianana i colonel Charles nangataka ny anajanonana ny réquisition tafika atao fitaovana amony vahoaka atao fitaovana ery mpamoretana ho an'ny tombotsoan'olombitsy aoka izay hoy colonel Charles fa zana-bahoaka izay ary miaro ny vahoaka sy ny fananany ary eto dia miteny aminao préfet promoko anao mba hajanjanony rangaty fandefasana réquisition ny tafika ty zahay ny tsy police administrative mitovy aminareo ianao sady police administrative ianao no hainao le lehibe ny police administrative ianao sady gendarme ianao no anao administrateur civil ianareo administrateur civil ny no patron ny police administrative mba hajanjanony io fandefasana réquisition isaky mihetsika tonga dia aiza parasy mihetsika rive dia tafika no atsoinao ary ty resaka OMC mona ty fa tokony obsolete nge hoe
ka zahay mitafika hoa de mitsoroko aminareo fa zay de zana-bahoaka fa zay tsy natao tsy natao hiaro-pitondra vity fotsiny. Manino ianao mpitondra raha mba amboarinao tsara fitondranao fa tsy ataonao manao abus isaky metsika dictature isaky metsika ty. Aizatra amin'ny fifidianana zao ka maramila avy any Fianaratsoa avy any aiza tsy fantatro alefa miakatra Tananarivo hifidy anaovanao ordonnance zay tsy fantapatatra ty. Tompony andraikitra nareo miaramila lelanao sinia na ny manome baiko indray ny miaramila sy gendarme reny niakatra Tananarivo. Fa ianareo zay misy lelaka tsy fantatro na matahotra ianareo matahotra ny seza anareo de manao mandefa baiko tsy fantapatatra takany. Toy izao kosa ny afatra mivantana ho an'ny filoha Andry Rajoelina avy tamin'ny colonel Charles Andrinasoavina. Rehefa tsy zaka ny toerana mahafiloham-pirenena dia mametra pelana miala rehefa tsy mahay hoy colonel Charles Andrinasoavina. Ny tena marina hoy izy dia tsy général Bomba na général Ravalomanana na général misotro ronono no nametraka an'ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny toerana hoy colonel Charles fa izy ireo avy tao amin'ny tafika indrindra fa colonel Charles araka ny nambarany. Ary tsy zao zava-misy zao no ny fanarahana tamin'ny tolona zay natao tamin'ny 2024. Ka rehefa ianao tsy atsapa-tena hanova toetra tahaka n'iny Herode mpanjaka iny de ianao n'iny Herode. Indrindra tsy ianao n'iny nametraka ny tenanao teo ho mpanjaka ho mpitondra. Zao no nametraka anao teo tamin'ny 2009. Rehefa tsy zaka le roa fitondranao miala teo fa tsy ianao n'iny nametraka ny tenanao teo fa zao no nametraka ny tenanao teo. Hadininao nga le resakinao tamiko hoe misaotra anao Andriamanitra fa nivaliny ny vavako. Hadininao zay nandohalika mihitsy ngia tamin'iny commandant na eny ny afatra anao iny. Zao nefa ny tondranao ny firenena. Mba manao anao mivavaka ianao nandohalika tamin'ny 8 mars 2009 iny. Aiza anao amin'iny fotoana iny any amin'ny résidence de France. Misaotra anao Andriamanitra fa nivaliny ny vavako. Valy vavako satria zany no nanavitra anao to. Fa raha zany anao tambavamboay tany. Zany nanavitra anao fa tsy général Bomba io nanao antso anao teny amin'ny 13 mai. Ianao nge ny tompony 13 mai tamin'izany fotoana zany. Inona koa ny anakananao n'olona tsy aneo hevitra nefa tamin'izany hoe place de la démocratie teny Ambojatovo de aveo nentinao niditra teny amin'ny place du 13 mai. De teny ianao nanao antso ho anay tia tanindrazana. Tsoroko aminao fa zany la maly antso. Efa taorina ny resaka 7 février zany. Nanao appel anao ho anay tia tanindrazana. Namaly aho. Teny Andohalo tamin'izany ny asa. De nitaritiko amin'izay le zavatra. Vaky daholo ny barazy. Izany Richard Bomba zany tsy zany mihitsy no nanavitra anao na président de république anao Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina. Zao Charles Andrinasoavina. Tsy nangataka vola taminao zao fa ianao ny vola nomenao anazy no vandivandy. Tsy narisikanao mihitsy ary tsy nisy ariarinao nomenao anahy. Vonanao n'iny zavatra iny fa vokatry ny fitiavako ny tandraza. Tsy tiako le olona matimaty foana. Ankoatr'izay nisarika ny sain'ny filoha Andry Rajoelina ity colonel Charles ity hoe i filoha Andry Rajoelina ho izy dia anisan'ny filoha tsy mahay mankasitraka no sady sarotiavana indrindra eto ambony tany satria fahefana no toloram-potsiny no fahefana nomena azy tamin'ny 2024. Ny miaramila ny mpitandro filaminana no niady ho azy ary nametraka azy teo amin'ny toerana ary mampalahelo dia zao nanaovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny colonel Charles manokana dia tsotra. Miala rehefa tsy hainy mitondra. Miala rehefa tsy zaka ny mahafiloham-pirenena azy. Raikitra amin'izay ny top 7 février alina no nanomboka ny taritako ny officier teny Andohalo. Nametrako anao Andry Rajoelina. Ianao faran'olona ingrat eto ambonin'ny tany anao. Rehefa tsy zaka le roa fitondrana io miala. Tsy toko rehefa tsy hay miala. Io ny toloranao anao fotsiny io. Ary rehefa voapirofo fa tsy hainao mihitsy le mitondra. De olona efa sahirana ara-piainana. Tsy misy rano, tsisy jiro. De zay ve no vononareo ampiasana arina loro. Fanampin'izay niezaka nampitodika ny sainy rehetra amin'ny tena zava-misy eto amin'ny firenena i colonel Charles. Mafy de mafy ny manjoan'ny firenena, mafy ny manjoan'ny vahoaka malagasy amin'ny asarotam-piainana.
ny délestage manao ny ataony, tsy misy rano, dorotanety, fanondranana volamena antsokosoko ary ny olona ambony ihany no mahavita an'izany ho izy. Nalainy ohatra tamin'izany ny rafozan'ny Filoha Andry Rajoelina izay voatonona ho nanondrana volamena tany Comore. Manjaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana, ny tsirariny toy ny fanagadrana ny mpanao politika amin'ny tsirariny, toy ny fanagadrana ny Roly Mercia, Mbola Rajona, Bearnirina Marcelin sy ny sisa maro tsy voatanisa. Nampatsahiny mpitandro filaminana izy fa tsy ny vahoaka madinika ihany no tratrany fijaliana amin'izao fotoana izao, toy ny fatapahan-jiro, tsy fisiany rano sy ny sisa. Enina dia ny miaramila, ny zandary, ny polisy dia milahatra bidon jaune araka ny nambarany. I Filoha Andry Rajoelina sy ireo monina eny Ambatobe ihany no tsy tratrany izao fijaliany rano sy jiro sy ny maro hafa araka ny nambarany. Tsy fisiany jiro zao dia jerepotsy, tsy fisiany rano. Ny asa rotam-piainana, ny monseigneur zao niresaka tany afarafanganany ny fampihinana eto tsika zao tratrany mosary. Ny doro ala sy ny doro tanety any amin'izao fotoana izao dia efa mahery ny 30 hectara ny ala mahay ny ranomafana, efa 80 hectara ny ala mahay ny amin'ny faritry ny sud-est iny. Mangony fotsiny ny fanondranana an'ireo harem-pirenena toy ny volamena. Iza moa ny afaka nanao an'izany raha tsy ny olona ambony? Olona ambony ihany ny afaka manao an'izany. Tsy ela akory izany ny chancellerie comorienne nanonona ny rafozan'ny Rajoelina iny, Andriamantora Zakandisa. Ny fanagadrana olona izay tsy anantona. Be dia be ry zareo any, tahaka ny hoe Lola Rasomaharo mpanao gazety, Roly Mercia, ry Mbola Rajona efa tapitra ny sazy mbola toizana foana, ry Bearnirina Marcelin, ry Jean-Lys André mihoatra izay namoaka n'iny zavatra farany teo. Dia ny Paul Mayor Fanoirana efa naovan'ny Nations Unies zao antso hoe avao olona io. Mbola mijikina foana. Ny fahoriana ny erzalaka iaraha-manana. Raha tapaka geny jiro, tsy hoe any amin'ny vahoaka tsotra ihany no tapaka jiro. Any amintsika koa mba tapaka jiro, tapaka rano, samy milatra bidon jaune daholo rehetrarehetra. Fa tsisy hoe ny vadin'ny tafika, ny vadin'ny gendarme, ny vadin'ny polisy tsy misy milatra bidon jaune. Non, tsisy an'izany. Samy milatra bidon jaune. Ny eny Ambatobe ihany no tsy mba tapaka jiro sy rano 365 jours sur 365 jours. Eny manodidina ny tranon'ny Rajoelina eny zany. Za ihany tsy mba mijaly jiro, tsy mba mijaly rano raha ny ao Antananarivo. Nasehon'ny Colonel Charles tamin'ity resaka izay nataony ity fa mitaky ny analavirana ny ramandrika, indrindra fa ny analavirana ny fampiadinany vahoaka sy ny tafika malagasy izy. Miantso ny fitoeram-panjakana izy ny tokony irosoana amin'ny fifampiresana. Avelao ho izy ny mpanao politika fampiresaka amahana ny krizy misy eto amin'ny firenena, fa aza ampiasaina ery ny vahoaka tsy manantsiny. Avelao ny mpanao politika samy mpanao politika ifampiresaka resaka politika. Ny atsika ianareo miaro ny vahoaka sy ny fananany, miaro ny insécurité io tokony tandrovanareo mafy. Firy dahalo manoma ny tetika olona fotsiny any ambanivohitra, lozanareo manao rami fotsiny amin'ny place du 13 mai. Dia atobe daholo le miaramila rehetrarehetra. Somary mahafonja no sady mavesatra ny afatra napetraky ny tamin'ny Général Ravalomanana, Généraly efa misotro ronono tamin'ity resaka izay nataony ity. Nangataka izy mba ajanona ny fitiavan-tsezan'ny Général misotro ronono Général Richard. Na andefa afatra ho an'ny Filoha Andry Rajoelina ihany koa izy dia ny hoe miala rehefa tsy hainy mitondra. Ary tena hita ho izy fa tena tsy hainy Filoha Andry Rajoelina ny mitondra ity firenena ity, ka tokony hiala avy hatrany. Tsy adinony ihany koa ny nitaky ny amoahana n'ireo gadra politika ny gadraina tamin'ny tsirariny. Nangataka ny tafika ihany koa izy mba hijoro hiasa ho an'ny tanindrazana hiaro ny vahoaka sy ny fananany hoy Colonel Charles Andrena Soavina. Dia misarika ny sainareo mpitondra fanjakana. Voalohany, ajanony raha ngaho fitiavan-tenanareo. Andry Rajoelina rehefa tsy hay ny mitondra, rehefa tsy zaka ny fitondrana, miala. Richard Bombe, tsy ny fitiavanao seza mihitsy no amononao vahoaka. Ary raha amono vahoaka ianao dia hiady aminay zana-bahoaka ianao zay. Ka tandremo hampisy raha mandrika hafa zany. Ary atsika zana-bahoaka, tsika ao amin'ny tafika, dia efa nomeko anareo daholo ny information zay rahalahy. Anjaranareo ny sisa mieritreritra. Fa io Richard Bombe io te hampisy ady an-trano dia amin'izay
miala Rajoelina de izy no hitondra transition satria izy présidence naraka ny constitution ka izay ny teniko eto mpamaranana raha tsy te hiara ny atezeram-bahoaka ianareo de avoady amin'izao ireo gadra politika rehetrarehetra reo maro izany fa nitononoko teo mbola Rajoelina ro lumière sasy lilolona roso maro Pierre ialako tsiny zay tsy voatonony eto Jean-Luc ndre mihoatra avoay daholo reny ary ajanony ty fanaovana arrestation arbitraire ty ity teny faran'izay nataony ity dia manome hery zato isanjato ny avy amin'ny fanoherana indrindra fa manoloana ny fampiororona sy fampitahorana ary miendrika fanambanina izay nataony Général Ravalomanana nampirisika mpanohitra izy mba hiroso amin'ny lalindalina kokoa ho amin'ny fanavotam-pirenena ary manome toky Colonel Charles Andrenasoavina fa ijoro hiaro ny tanindrazana hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny avy eo amin'ny tafika araka ny nambarany any aminareo vahoaka moa zany eto dia ny mpanohitra mirosoa midia ianareo arosoy ny eritreritra zay tianareo atao mijoro ohatra amin'ny farany mirosoa amin'ny lalina fa raha misy mikitika ny ainareo vahoaka fa tsy maintsy ijoro ny zana-bahoaka tapitra araka reny rehetra reny dia afaka milaza isika fa mafana dia mafana ity toedra raha ity satria ny sampandrara saropady indrindra eto amintsika no manenjana ny tady eto amin'ny firenena araka izany oharantsika miandalana eo ny mety fivoarana ity toedra raha ity ary izany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy gemany videontsika amin'ny manaraka indray